Salama daholo tsika rehetra. Nahita an'ity vidéo an'ny zokibe RJL ty a, dia sady latsaky ny fimehezana no somary nalahelo ihany. Sao jerentsika kely. Tena tsy zakan'ny sasany mihitsy ilay nanaovako an'ilay vidéo ilay hoe Sola FFKM iny sy ilay hoe mila tsanga ny Conseil national des spiritualités mba tsy hisian'ny atao hoe monopole amin'ankolafy anankiray. Ao milaza ny argument sasany hoe ka argument bidon ka mila manangana fikambanana zareo mba misy siège dia amin'izay mba ahafahana mandefa ny invitation. Vous prenez les gens pour des cons, tsy ny afatena zay mihitsy izy. Nareo ireo mpanao politika ireo rehefa tonga ny propagande, iza ny olona voalohany alehany mialohan'ny pré-campagne mahita ny lavatrano Sojabe reo ampanjaka ireo izy makatsodrano any ary médiatisé ohatray ka hita ihany ny toerana misy azy fa ngam tsy mila siège indray. Tena marina mihitsy le zavatra tenenina hoe rehefa tonga ny fifidianana dia lasa zareo manatona anareo ray aman-dreny ara-drazanareo dia manambitamby anazy. Za moa zany Sud-Est dia zoky RJL koa Sud-Est dia maharaka tsara an'ilay izy. Avy any mamako aho zany no Sud-Est rehefa niteneniko teto moa hoe avy any Manandrina fa avy any dadanay zany aho no Betsileo avy any mamako aho Sud-Est. Dia isaky ny fifidianana tena marina mihitsy zany zavatra zany satria fianakavianay moa zany mamanay ray aman-dreny ara-drazana dia rehefa tonga dia fifidianana io anateran'ny mpanao politika vilany fotsiny omena vilany be dia omena sakafo dia omena omby ohatra, zany hoe omena zavatra zany dia rehefa mahazo an'io ny olon-dehibe eo amin'ilay toerana zany manao fety izy miaraka amin'ilay mponiny ao dia to dia manome ordre fotsiny ilay ray aman-dreny ara-drazana hoe tia ny fidintsika dia tonga dia iny manaiky daholo ny ambiny. Zay le mahatonga an'ilay any amin'ny faritra any hoe 100% ihany 100% zao satria misy zavatra ohatr'izay, misy karazana kolokolo ohatr'izay izy. Ianao mantsy any amin'ny sisiny any zany na tsy Sud-Est fotsiny fa rehefa any amin'ny sisiny rehefa hajainao ilay ray aman-dreny ara-drazana eo amin'ny toerana io dia efa azonao fony ilay olona koa tsy dia nianatra dia azon'ilay mpanao politika amin'izay. Dia eo zany ilay olana satria amin'ny concertation nationale io tsisy nankany havian'ilay ara-drazana, tsisy fanasana zany ny ara-drazana toa dia nataon'ny FFKM atao ilay izy. Zany hoe rehefa hanao concertation mihaja zany dia antsoina ny FFKM fa rehefa hanao fifidianana any amin'ny kongoroty any dia omena tsolotra zany ny ray aman-dreny ara-drazana. Zavatra mampalahelo ihany zany zavatra misy zany satria lasa profitena zany profitena le faiblesse n'ilay olona zany. Tongana zareo mody mampanantena hoe asiko an'izao aty amboariko ny lalana na ny teknika anjalana kongo io zany dia zany atonina le ampanjaka rehetrarehetra dia hoe ataoko izao dia iny ameko an'ity na hoe ameko vilany be dia ameko omby dia ameko an'izao dia tonga dia lany le mpanao politika. Ain-dralahy mihitsy manao an'izany rehefa handeha fifidianana fa zao rehefa andinihana an'ilay raharaham-pirenena hoe ahoana ny novana an'ity Madagasikara ity dia tsy antsoina ilay ray aman-dreny ara-drazana. Tena mampalahelo izy nefa hoe olona tohiteny eny amin'ny fiarahamonina rehetra misy azy ireny. Tena mbola henona ny teny ireny, mbola henona noho ny maire sy ny président pokontany sy ny député azy ireny ary tsy maintsy par l'intermédiaire an'ireny zany zay vao mahazo an'ilay olona ianao zay vao ekena na tsy ekena ilay zavatra misy eo amin'ilay faritra. Dia tena mampalahelo hoe tsy antsoina zareo. Amin'izy ireny misy mba manan-kevitra ihany na dia ny tena rahateo hoe tsy nianatra ilay olona fa
Misy ny sasany misy intelligent amin'ireny, misy nianatra ihany koa amin'ireny dia tsy haiko hoe maninona no tsy antsoina le olona zany. Zany hoe karazana fanavakavahana mihitsy zany le natao nataon'ny FFKM tamin'ilay izy, tsy nanasa finoana hafa. Eo koa ilay finoana fa tonga dia goaikanitra daholo ny tany tena hoe vorivory pour rien fotsiny zany le zavatra natao tany amin'ny CCI. Dia ankoatr'izay moa misy an'le resaka fivavahana ihany. Nahazo information moa zany zay hoe tadiavin'ny zalahy tao inona moa le izy République Kristianina le fitondrana zany le 5e République zany. Ahoana koa zany zavatra mbola tsy zavatra nampiomehy be ohatr'izany mihitsy hatramin'izay. Le olona anie tsy kristianina daholo anie eto Madagasikara. Marina fa hoe betsaka le kristianina. Fa na izany aza tsy kristianina daholo ny eto fa misy karazan'olona maro eto dia mila jaina izay. Misy aza zao sady kristianina no mandala fomban-drazana, ny ankamaroany gasy dia izay daholo. Matoa gasy anankiray tsy manaja fomban-drazana izy sekta izy zay, satria any no tena mivohy an'ireny hoe ratsy ny fomban-drazana ohatr'izao, sekta no tena mivohy an'ireny. Fa ataontsika hoe mbola katolika fiangonana zokiny ohatr'izany dia sady mandala ny fomban-drazana ireny olona ireny. Ohatran'ny katolika zao tsy manjary an'izany famadihana zany ohatr'izay. Dia izany hoe sady manana firehana roa zany le izy. Misy an'ilay fiteny raha hoe gasy aloha vao kristianina. Dia tsy hitako le fanalihana ao anaty manilika ny hafa anie zany ny dikan'izany zavatra izany. Ohatr'izay koa ny resaka musulman, be dia be eto ny kristianina fa manana ancêtre musulman, manana ancêtre arabo, satria fantatritsika raha nandalo terrain tsika dia taranaka arabo ny gasy, misy fifangaroana arabo sy indonesiana. Dia mbola betsaka ny kristianina mitazona izay fomba izay. Misy ireo kristianina tsy mihinana kisoa izy noho n'ilay origine arabony. Dia ataonao ahoana zany anangana an'le ina moa izy ity le République Kristianina, tsy bady be ve zany. Sady raha manao état théocratique zany anie zany dia le baiboly zany ataingina eo ambonin'ny constitution. Zany hoe izao zao ny constitution ny farany ambony indrindra. Dia raha ohatra hoe atao état théocratique zany le izy dia ny baiboly zany ny ambony. Zany hoe rehefa mifanohitra amin'ilay baiboly zany dia tsy ataony zavatra iray ohatra. Na ohatra hoe nisy olona nangalatra zany dia tsy tsaraina ilay olona fa hoe Andriamanitra rery hoe ny tsara, na avela ilay olona, avela fotsiny. Ohatra ny Andry Rajoelina ohatra hoe nangalatra tety Andry Rajoelina dia avelavela fotsiny satria tokony hamela heloka. Tena mila mba asiana fisainana ihany. Ohatr'izay ilay izy fahitako azy aloha raha ity fitondrany ngam-piandro ity aloha tena tsy aferity. Tena tsy aferity. Nalabarankanareo kristianina io zavatra io satria marobe izao ny document mivoaka momba anazy nefa izy mizezizezy teraky ny tanàna kristianina. Tsy haiko aloha nareo kristianina raha mety aminareo zany zavatra izany.